Lehilahy mahantra iray miandraikitra ny reniny sy ny vady aman-janany miasa eny amin'ny toerana iray ary tena manaja ny asany sy manao izany amin'ny endrika mahafinaritra. Indray andro tsy tonga ny asa izy dia nieritreritra ny lehibeny hoe ampiakariko iray dinara ny karamany mba tsy hampingitrika azy amin'ny manaraka satria mety kely loatra ny karamany ka nahatonga azy tsy tonga ary tsapany ny filako azy amin'ity asa ity. Rehefa tonga ny ampitso dia nomena azy ny karamany miaraka amin'ny iray dinara fanampiny. Tsy niteny no sady tsy nanontany ny antony fampiakarana karama ilay rangahy. Afaka fotoana maharitra dia tsy tonga ny asa fanoloany ilay rangahy ka tezitra mafy ny lehibeny ary niteny hoe hosiny tonika ilay iray dinara nomeko azy teo aloha ary tena ho nitanterahany tokoa izany. Nefa tsy taitra no sady tsy nanontany ny antony izany ilay rangahy. Gaga ny lehibeny ka tonga nanontany azy hoe nampiakariko ny karamanao dia tsy niteny ianao ary nanesorako izany androany dia mbola nangina ianao fa inona no mety ho antony. Namaly ilay rangahy hoe tamin'ny tsy fahatongavako voalohany dia teraka ny vadiko ka raha nampiakarinao ny karamako dia fantatro fa ny ampy tokoa ny anjaram-pivelomako noho ny fahaterahan'io zaza io. Rehefa tsy tonga fanondroany aho dia noho ny fahafatesany reniko ka rehefa nanesoranao ny karamako dia fantatro fa maty niaraka tamin'ny reniko ny anjaram-pivelomany. Afatra, tsy misy tsara mihoatra ny fankasitrahanao ny tomponao amin'ny zavatra rehetra mandalo aminao ary mifaly amin'izay nataony ho anao. Aparitao betsaka ny video.